olana sy fahavoazana maro samihafa izay no maranantsika ny herinandro fiarahana mbola manasanao ahatratra amin'ny farany. Raisiko fifaliana mandrakariva ny manolotra ny arahaba mba ampirarian-tsoa antsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Miamitombo sika manaraka ity fandarana ity misaotra ny amin'ny fatokisanao sy ny faharetanao fandavantena, fanoloran-tena tsy ho verimaina akory izany fa ho avadiky ny tompo fitahina manana mpiampo anao sy nankohonanao izany. Tononona hatrany ny fiadanany tompo anjaka am-potsika rehetra mandry izao fandarana izao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray io. Misaotranao mandrakariva izay noho ny alehibe ny fitiavanao sy ny indrafonao taminay ka mbola menao anay izao tombontsoa izao hiaraka mandinika ny teninao. Tomoera ty amponay ary aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Naran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Olana sy fahavoazana maro samihafa. Andeha le andinina tao tadina no anomboantsika mandrakariva izao fiarahana izao dia amin'ny Romanina toko 7 ka ny andininy toko 5 ka ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 5 manao hoe ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza. Fa ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra ary ny fahatsara-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana ary fanantenana tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentina napidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-potsika. Misaotra ny amin'ny fanarahantsika fanaovantsika izany andinina tao tantena izany. Tamin'ny herinandro ity dia nijery toe-javatra sarotra nalovana ao anatin'ny soratra masina isika sy ny fomba nisitrana izany hitantsika ny nampitsarana Jesosy ny tafio-drivotra ka nahitana fa natahotra ny mpianatra rehefa nisy ny tafio-drivotra ka teo kosa Jesosy dia nitsahatra izany. Hitantsika ihany koa ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona fa sitrana noho ny ezaka nataony, noho ny fiezahany tady an' Jesosy, noho ny finoany izay nanosika azy ka nanindry ny akanjon Jesosy ary sitrana izany vehivavy izany. Hitantsika ihany koa ny amin'ny Joba fa na dia nisy fahoriana mafy aza teo amin'ny Joba dia izao ny natoky nijoro mandrakariva tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra izy. Hitantsika ihany koa ny zavatra nitranga tamin'ireo mpianatra tamin'ny tany Emosy fa teny an-dalana niaraka dalana tamin'izy Jesosy nampahery azy ary niditra mihitsy aza tao anatin'ny efitrano niangonana tamin'izay fotoana izay ka nanona ny tompo ny fiadanany tompo. Ary hitantsika omaly ilay fanandramana manokana ilay nahitantsika eo ny zavatra rehetra miara-miasa soa dia ilay nofy anankiray tao anatin'ny nofy no nahitany anam-bavobaita fampaherezana sy nanamafy ny finoany an'Andriamanitra. Amin'ity androany ity dia misy tantara kely anankiray izay matiako tantaraina amintsika. Ilay takariva izay rehefa nanomboka nidina ny faravodilanitra ny masoandro dia indro nisy tovovavy anankiray andeha hody. Nisy tafio-drivotra tamin'izay fotoana izay. Nahafanganana ny diany satria mbola lavitra ny lalana. Saingy izao nirotsaka ny orana. Tena kotsany orana izany ka nanomboka niazakazaka izy mandry mba tonga teo ambaravarany tranony. Tamin'ny fotoana io sady nandeha nikotroka nandeha nitselatra. Ary taza ny dadany teny lavitra tery ilay zanany vavy. Tazany hitany tao anatin'ny tselatra izany. Dia nitsainy azy tao ambaravarana ny dadany tamin'ny bodofotsy teo ambaravarana. Dia nanontany azy sady nanontany rehefa nitsena azy teo ambaravarana hoe hitako ianao izy tao anatin'ny orana fa nahoana ianao no mijanona sady miandrandra ny lanitra no mitsiky rehefa indro misy tselatra be teo amin'ny lanitra. Dia nitsiky ilay tovovavy na dia falena ay ve nijanona avy dada ho izy mba hiandrandra satria fantatro fa nakasary Andriamanitra. Fandray izany. Inona ny fihetsika ataontsika rehefa misy tafio-drivotra, rehefa misy zavatra sarotra eo amin'ny fiainantsika. Movita nondrika isika sa hanao tahaka ilay tovovavy hiandrandra ny lanitra. Ary mpiara-midinika namana. Ilay andinina tao tadina dia lafinahitra aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy. Amin'ny fotoana hiatrehantsika ny
fotoana sarotra tokoa ny fiainantsika dia tena ilayntsika ny mifikitra amin'Andriamanitra. Amin'ny toe-javatra mafy lalovantsika ny mpiara-midinika namana, ilayntsika ny mifikitra amin'Andriamanitra. Eo mandrakariva izy. Zao ny teniny aminao ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany. Isaia 1:7 ka ny 10:20. Hoy izy manao hoe aza matahotra. Aza matahotra ianao fa momba anao aho. Ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinako aho. Dia tohizany ao amin'ny 7:20 ka ny 1:1 manao hoe ary ankehitriny ry Jakoba ho, izao no lazain'i Jehova izay nahary anao. I Jakoba io, ianao io, izao io. Sady namorona anao ry Israely, aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho. Tiako ny ampahiry anao, fa efa nanavitra anao Andriamanitra. Efa niantso ny anaranao aho. Ay ianao, aza misalasala, an'Andriamanitra ianao. Raha mitany rano ianao, dia hombanao aho. Ary raha mitany ona ianao, tsy hanavitra anao izy. Ary raha mandeha mamaky ny afo ianao, dia tsy ho may. Ary tsy rehitra aminao ny lelafo. Ry mpiara-mianatra namana, samy mahery. Fikiro Andriamanitra. Amarana antsika azy ary. Rehefa miatrika ny favoazana, miatrika olana ianao ny fiainanao, dia dinio reto fanontaniana reto dia saintsainy vetivety ao anatrehany toe-javatra mahazo anao. Fanontaniana voalohany, manahoana ny fahitanao ny toetra n'Andriamanitra ao anaty toe-javatra mahazo anao io? Zay ny fanontaniana voalohany. Ho saintsaininao. Fanontaniana faharoa, ao anaty toe-javatra mahazo anao, ovia ianao no nivavaka farany mba hahatonga ny feon'Andriamanitra hery eo amin'ny fiainanao amin'izao toe-javatra lalovanao izao. Fanontaniana fahatelo, ao anatin'ny toe-javatra ny olana maro samihafa eo amin'ny fiainanao, moa ve mihetry ny fonao, moa ve miezaka miatoky ianao ary ka metraka an'Andriamanitra fa izy no manapaka sy mitarika ny fiainanao ao amin'ny toe-javatra lalovanao io. Fanontaniana manaraka izao hoe, moa ve mbola mitoetra sy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao raha mpamaky vakiana izay toe-javatra sarotra izay? Ary fanontaniana farany izao, oviana ianao no nitodika tamin'Andriamanitra mpanolotsainanao tamin'ny vavaka, ilay afaka mampahery, ilay mitondra vahaolana anao, ilay miteny manao hoe tsy andao anao na avoy ianao. Ry mpiara-midinika namana, ny faniriko dia izao, ho anao tahaka ilay tovovavy isika miandrandra ny lanitra, na dia misy olana aza, satria eo mandrakariva ilay tsy mamela antsika ho irery, ilay tsy mafoy, ilay tsy mandao antsika. Hombanao an'i Andriamanitra mandrihitra ny tontolo andro ity. Misaotra anao naharitra hatramin'ny farany hitahianao an'izy. Andeha hivavaka antsika ankehitriny. Andriamanitra ô, misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao, mampahery anay, mampitraka anay. Misaotra anao ihany koa ny amin'reto mpiainy, mpandinika, mpiara-mianatra ireto, izay mafoy fotoana andinika ny teninao. Ny irinay Tompo, dia samy tsisy diso anjara amin'ny fomba anao izahay. Ka raha mamakivaky lalatsarotra ny fiainan-tsirairay avy, dia aoka samy hino sy atoko izahay, fa tsy hamelanay ho irery ianao androany. Dia mitahy anay, mitahy ny fiveloman'ny tsirairay avy, ny fianarana, ny asa aman-draharaha, ny fahasalamana, ny toe-javatra maro samihafa lalovanay sy izay mahakasika anay. Teo ka mba hiambany fijenao sy ambany fitarianao zany rehetrarehetra zany. Fatonao ny nay ny vavaka ankatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.